Forgive me for being so weak, not to after straight. Even if I can't stop crying, let us put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head, it's exploding, but I feel this feeling that I feel inspiration. I feel this weakness. I'll break out to lay on, and I want to forget. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Everything about you. We ended our vows and remain faithful to each other. It wasn't just a simple story. Oh, this our place that's in the broke our heart. And I don't wanna, but I can't stop. I see our love fly away in my head. It's exploding, but I feel this feeling. I feel this weakness. I feel inspiration. I'll break out to lay on, and I want to forget. I want to forget everything. I want to forget everything. I want to forget everything. I wanna forget everything in my head. Exploding, but I feel this feeling, and I feel this weakness. I feel this pressure. I break out to the main heart, and I want to forget it. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget. I wanna forget. I wanna forget. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget everything about you. Yes. Bravo Marghe. Bom, fantatsika fa zay hira zay le Forget Everything nataony Marghe le tam'le voatsy farany teo ary
Feniko fa tena tafalatsaka lalina mihitsy am'zay hira zay ary tena tiako le izy na le tematika an'le ny tenako moa mahafantatra azy zany e, zay fantatro ny tantarany, fantatro ny mombamomba azy ary tena tsy afeniko fa tena lalipaka iny hira iny, indrindrindrindra ho an'azy nanoratra azy sy nandamina ny fikaliny sy ny karazany. Manome raba antsika rehetrarehetra amin'izao fandaharana exceptionnel zao satria ary mipoatratroka aloha satria tena resinareo ahy, tena zay no tena marina hoe resinareo aho satria tena tsy afeniko fa tena mila fialan-tsasatra ary tena tsy moramora ny manao fandaharana eto in-telo isan-kerinandro ny mieritreritra sy ny mametraka ao anatin'ny fitadidiana ny zavatra rehetra mitranga tany aloha, mamoaka azy amin'ny fotoana mamety azy ny fikajiana ihany koa ny cohérence zany e amin'ny filazana ny zavatra atao satria raha ohatra ianao omaly maitso de rapitso miova mavo de lasa manga de fotsy de farany tsy manana ligne éditoriale mitombina intsony ianao amin'ny zavatra ataonao ka manjary sahirana amin'ny mpanaraka ary tsy afenina fa lasa tsy tianao mihitsy aza raha ny tena marina. Fa ny ligne éditoriale eto moa zany de tena alao hazava tsara hoe ny tsisy compromis eto hoe ny zavatra tsy mety dia afenina fa ny mety dia mbola gamaina ihany koa rehefa manao mety na ny fitondrana na ny opposition dia tsy maintsy lazaina ary tokafana mihitsy satria izany no ilain'ny firenena. Raha milaza an'izany dia ary tsy maintsy lazaina koa nefa ny zavatra tsy mety satria izany koa no ilain'ny firenena mba hampivoatra ny rehetrarehetra ny zavatra raha ataony fitenenana amin'ny teny fohy hoe nanahoana ny tao anatin'izay roa taona izay telo taona mihitsy ary satria zay aho zao zany vao mba naka vakansa kely herinandro ary mbola mifidrako kely le izy amin'ny herinandro de lahady indray tsika manao édition spéciale raha sitrakareo fa na misy urgence ary de aleo ary reto mba haka aina aloha satria tena tsy afeniko fa tena reraka. Miala tsiny ihany koa tara teto satria tena comment dire, la reprise est toujours difficile et c'est vrai que c'est très très difficile dans la mesure hoe tsy maintsy misorganiser ianao amin'ny fiainanao manokana, ny fiainan'ny vady aman-janakao, ny fiainan'ny tokantranonao, ny fitsinjovana ny fangalana ny renseignement sy ny information rehetra, zany rehetrarehetra zany tsy maintsy jerena ny tenako ankoatran'ireo le mpanolotsaina zany de azo lazaina hoe za ihany no tokana hitanareo eto fa tena maro no miantso sy miteny ary manome hevitra zany amin'ny zavatra atao ary tsy afenina ihany koa fa tena maro nareo no mitaraina hoe président baina zoky tena mangingina be tonga de ohatran'ny mividy zany ny tanàna tsapako le izy fa nefa na izany na tsy izany mba omeo repos any le havanareo andraona de ezaka tsy ohatra amin'ny adin-dray sasany satria mbola na ao anatin'ny fialan-tsasatra ary de mahatsiaro tena reraka ihany. Ny zavatra tena principal ho resaka zany dia ny resaka ministra rehetra zany reto gouvernementy reto de mifahatongavany andro aty à Paris
hoe inona marina moa no tena ataon'le présidentsika ty zany a, dia ny resaka Ramatoa Irma DGE ny finance. Ny takasika dia ny hoe araky ny soratako iny maromaro nareo ny namaly a, momba ny hoe mila vehivavy virjiny zany a, ary tsy mpanao klipy rehefa anao minisitra ao anaty gouvernemanta malagasy. Fa alohan'izay aloha dia mamelà nareo hisaotra antsika menakavy a, misaotra amin'ny ireo natsiaro ny Ramatoa Vady-Malalako zany tamin'ny fitsingerenan'ny taonany omaly, misaotra betsaka ary misaotra amin'ny firaritso avy aminareo tsirairay avy, satria dia mahafinaritra ny mahita hoe misy matsiaro ary misy akama sy namana miarahaba tsy misalasala mandefa firaritso. Ka dia velom-pisaorana izay menakavy kely amin'izany, misaotra betsaka tompoko, ianareo koa anie omen'Andriamanitra soa sy tombonandro tahaka an'izany. Ie, daholy. Aza gaga ho anareo raha maka fofona an'ity satria izy ity dia tena nampiasaiko ny reto huile essentielle malgache zany na vazaha koa, fa ity zany tena efficace mihitsy izy ity satria tonga dia any anatin'ny lohanao rehetrarehetra any tonga dia mazava be mihitsy amin'izy ary ça calme les esprits comme on dit. Il a d'autres vertus, mais toratra sonodo ao no natao ity, fa tamin'izaho tany nipetraka ela tany Dubai no nampiasana azy ity. Fa tena efficace izy ity raha ohatra nareo voan'ny gripa na misy allergie na serisery ohatranahy. Ny amako ny ranon'orana zany mivoaka izy io, ranon'orona. Inona moa filazana zany? Mivoaka izy io rehefa misy sentiment zay na émotionné rehefa manao zavatra, ka eto tena tsy afeniko anareo rehefa manao an'ity zavatra ity, indraindray marary mihitsy ny fo mahita an'le fitsangan-javatra, ary rehefa miresaka eo dia indraindray tsy ampoiziko mihitsy ny zavatra mivoaka amin'ny vavako fa mandona be any anatin'ny fo any izy sy ny fanahy, ka tena milatsaka mihitsy indraindray ny larme par rapport amin'izany. Hitondra eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra miseho tsika, satria andro alahady koa androany ary mamelà nareo hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana azonay tokantrano kely zany, ary mivavaka ihany koa mametraka ny zavatra rehetra izay irina sy faniriana eo am-pelatanan'Andriamanitra, indrindrindrindra ny fahasalamana, ny famombiazana amin'ny zavatra rehetra atao, koa ny FJKM. Iresaka momba ny synode FJKM ihany koa tsika. Ie, marina ny anao Alpha Iarson, iresaka an'itsika. Ka dia ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fisaorana amin'ny namezany tononandro ambony eo amin'ny ilay andefimandroko. Ka dia ndahoarisika hiary vavakantsika ary hiaraka ametraka ny fiainantsika menakavy eo am-pelatanan'Andriamanitra. Daholy. Itire yawe manonekena
tena anarakiana atsanga kuntana atsanga ku itanaku ufanekeke tunacheana ufanekeku netwanachea nawe tupu itire yawe manunu tena ilai matichana menozira tinjita tewi masuna nalala kutukuka nefa sisamu Rasiteria naute sosiana bibisi Nisyaina ku Efa puti kiasini Não precisa não usava maca Precisa não usava maca Chafana tambini luzi zaini changa Napana duvina umenisile lafu Haile isatika kukanua Atanga kuntana kutesusa Atanga ku Itana ku Ufane keku Metwana chea nawe Tupu Itire yawe Manunu tena Ilai matichana Anu te sose Anu no anurena kun frat kita na chiano No tam nawa Kavutuna no No sambuji nawa Karis no Kuik te sose Atana kuntano Ufani kike na chiano Asana chunfila kute sose Asana chun Ife uku Anamaraku Nifwati kwa minawe Tuku Itire ya Ajanu masu Yantura kamina Asada chunfila Asada chun Ife uku Anamaraku Nifwati kwa minawe Tuku Itire ya Anjanu masu Yantura kamina Efalatio nefambulatina Desilacha kaita mitumani Asianu faranyana lana sirio dicha Sabakona fati antukanui Kutiandetu selatituna Siandetu isaila sisaisu Alauni ansini hasana Alauni ansu sini hasana wambuni Ake ichinya maniri sini jasa Tupu Unera kunilasa Asada chunfila kutesusa Asada chun Ife uku Anamaraku nifwati kwa Anamaraku Nifwati kwa minawe Tuku Itire ya Ajanu masu Yantura kamina Tuku Itire Anjanu masu Yantura kamina
eny ary a eo atenatenan'izay io zay tena misy a tena zava-dehibe ho raisitsika ao anatin'ity le tatasika atika na le hoe éditorial atsika ity ino keliny Manulutena Anaratia Atsangaku Itanaku Mufanekeke tunacheno Mufanekeku Netwana chea nawe Tupu Itire yawe Manara putukuka nefa Manara putukuka nefa Isisamu zay nanara-potoko nefa aiza izao matetika rehefa tanora ny olombelona de mieritreritra fa tsy ho azony alika androany a dia somary anao ohatran'ny fijoroana kely tsy hoe kely fa ho fijoroana ho vavolombelona ary alao ny tena no milaza ny tsy mety atao toy izay ny hafa satria rehefa fantatrao ny tsy mety ataonao a de efa misy étape lavitra be zany franchi na hoe tratranao ary manakaiky ny fasitrana ianao amin'izay fotoan'izay raha ohatra ianao ihany no mahatsapa ny tsy mety ataonao na ny nataonao matsapa fa tena masika ary tena mieritreritra hoe tsy refesy mandidy ny mpanohatra ary ireto mpanenjika na ny amin'ny fitondrana zany na ny avy ao amin'ny fitondrana ihany koa zao a tanora koa ny tena nandalo fahatranondrana ary alohany nanaovako an'ity fandaharana ity hoe Virginie vao afaka minifitra de tena tsy afeniko anareo ary zay mihitsy ny nanosika anah hoe mila miteny elahy Fleury satria mihoatra ny vala zany resaka zany tsy ady hevitra akory le izy a satria tsisy ady hevitra azo atao ao anatin'ny fankahalana ao anatin'ny fanompana ao anatina fanajotsoana voninahitra olona anankiray eto zany tsy miresaka hoe vie privé na hoe fiainana manokana ny tokantrano any efa ny tena hoe raha vao manao politika ianao dia tsy manana vie privé zany intsony quand vous parlez de la chose politique dia tadio zafady toko manomboka eo tapaka amin'ny kofehy mamatotra ny secret de vie privé anao tadio zay averiko any tsy nisy ny scandale François Hollande tsy nisy ny scandale ny Bill Clinton tsy nisy ny scandale ny même Obama raha tsy misy ny mpanao gazety mamoaka ny ino dizy teo scandale ataon'ny mpanao politika tahaka ireny de anjaran'ny vahoaka no mieritreritra rehefa avy eo sy mifidy izy eritreretiny atao rehefa fantany tsara le toetran'le filohany na le olona hitondra azy ny mpanao gazety dia mampafantatra sy mampilaza amin'ny daholobe amin'ny opinion
publika dia anareo vahoaka no manapaka zay tianareo. Fa ny mpanao gazety ny asany dia midesika koa mampanao sy mampafantatra ny be sy ny maro hoe tsy alehan'le ty satria izao ny zavatra ataony ary zay no tokony ho izy. Tanora ho any tena tamin'izany andro ary mahatsapa hoe tsy afeniko anareo fa tena tompony ditra, tena tompony. Raha navita 30 nareo mety navita 100 aho. Raha navita 100 nareo mety navita 500 aho. Tao anatin'izany atao hoe ditra. Ary anisan'ny saika napotika ny ditra. Tao anatin'ny fiainan'ny fahatanorana zany. Afaka mitora-bato aho nareo zay tsy nanota. Fa ny zava-dehibe amiko dia nifanena tamina olona anankiray ary rehefa nifanaraka tamin'ny fiainako hiaraka mandrakizay io olona io dia nampiova tanteraka. Voalohany ny amin'ny ara-panahy, faharoa ny amin'izany atao hoe fanajana, izany atao hoe fitiavana sy ny olon-tiana. Tena nampiovana tanteraka ary nanjary fantatro ny lalana mankany amin'izany atao hoe eo akaikin'ny Tompo sy Andriamanitra. Azonareo atao mihitsy zany no manenjika anahy sy miteny anahy hoe tsy ianao koa miseho milay eo nefa ianao koa tompon'ny fijangajangana taloha, tsy mampaninona tompoko. Rehefa nataonao zany dia tsy maintsy zakany ao. Fa tadidio fa ho an'ny olona efa mandeha any amin'ny lalan'izany atao hoe fanahy zany, tsy ny tenin'ny olombelona manenjika azy intsony ny zava-dehibe fa ilay Andriamanitra tompony hoe mahitsy ve zaho, mivilana ve zaho, mandainga ve zaho amin'ny tenako, mandainga ve zaho amin'ilay Andriamanitra tompoko io ary mihatsara velatsia ve zaho. Izay ny tena zava-dehibe indrindra. Le ianao zany par rapport amin'ny tenanao. Est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous êtes sincère par rapport à vous-même? Est-ce que vous êtes honnête par rapport à vous-même? Est-ce que vous êtes honnête par rapport à votre Dieu? Est-ce que vous êtes en équilibre? Est-ce que vous êtes en symbiose? Est-ce que votre croyance, vous la pratiquez? Votre croyance en Dieu, créateur, avec les autres, avec les gens que vous vivez, votre entourage, avec le monde dans l'ensemble. Na olona fantatrao na olona tsy fantatrao. Manampy ny mahantra ve ianao, manampy ny ory ve ianao, tranondainga ve ianao. Zay zavatra rehetrarehetra zay rehefa nieritseritra hoe adiniko moa ny anaran'le minisitra fa fahafantarako azy hoe Prince. Rehefa nieritseritra mandritra ny herinandro satria hitako le atako zany mafy be. Taka an'le tenin'i Jesosy hoe zay tsy nanota aho taminareo ireo dia mitorava ato azy. Samy tsisy teo daholo dia lany niataka daholo tsisy nitora-bato fa niala moramora. Le makorelina sisa ny tavela teo tsy mampitaha le mpivaritena zany azafady teo, tsy mampitaha le mpivaritena amin'ny ramatoa Prince tena ialako tsiny. Fa nanohana anahy izy satria hoe ialako ora anery filoha. Za zany hoe iny aho zany nieritreritra hoe tsy saina zany, tsy en équilibre zany par rapport amin'ny fanahy sy ny fanompoana iainako isan'andro isan'andro. Dia iny aho zany andeha hipala amin'ny Prince. Tena hoy zaho hoe mpiatsara velatsia ialahy raha manao an'izany satria ialako anie tompony ditra e. Raha avoakan'ny olona androany ny ditra nataony lahy tamin'izany andro, inona no lazainy lahy? Et encore ty zazavavy ty klipiny nataony. Fantako tsara tsy aliva zanaka mpitandrina sa zafikelina mpitandrina izay. Nisy adalàna sy ditra nataony tsy aliva.
Tsy liva manko fa tsy aliva e. Tsy liva. Miala tsiny aho. Tena nieritreritra sy nandinika. Tsy maintsy honnête d'abord vis-à-vis de moi-même. Avant que je ne dise n'importe quoi par rapport à une personne. Je dois être honnête aussi par rapport au Seigneur, que je respecte fondamentalement et prioritairement dans ma vie. Ialahara taria miditra alla taria. Ny zoma dia tonga dia tsy maintsy misotro toaka. Karazana whisky tsara ty. Hifaninanana. Mandeha mivoaka boaty, mijangajanga. Nefa laha misy olona mangataka hoe atao filoham-pirenena, mendrika an'la ve zany da zany ditran'la taloha zany? Ianao manoratra io ve? Hoe tsy mendrika an'izao io ramatoa io, fa nanao an'izao, ianao io ve madio ny tananao manoratra iny? Fa zany hoe tena ditra be zany raha ohatra hoe fampisavosavoka tamin'ny tsy liva terizy tamin'ilay clip satria misy mesazy ampitaina. Na sanatr'izany ary izy mifoka rongony kefa tonga ao amin'ny fahendreny izy. Ianao ve nanaraka ny fiainan'io ramatoa kely io? Raha niezaka mivoatra izy tao anatin'ny alana clip, tonga any amin'ny fahaizana, tsy olona ohatran'izany ve no tokony hitatana an'ilay hitondra an'ilay fahendrena satria mahalala an'izany atao hoe tena ditra. Za zao tena miteny anareo, ao anatin'izany zavatra teneninareo zany sy izany zavatra soratanareo zany. I Andry Rajoelina zany tsy mba nalala ditra tompo tamin'ny fahatanorana. Tena teneniko eto zany. Tsy mba nijangajanga zany Andry Rajoelina, tsy mba nisotro toaka zany Andry Rajoelina. Efa saiky namono tena ary izy nisy zavatra nitranga natao miala anazy. Saiky namono tena iny. Toka-po be. Fa saingy zao, rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia mivaralila amin'izay. Satria tsy fantan'ilay atao hoe zany lehilahy zany manana succès, manana fahefana, dia lasa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, teo vao mivaralila. Zany hoe dans l'autre sens zany, endry ianao tonga amin'ny fitondrana lasa maditra. Dia misy indray hoe maditra mety lasa endry, fa mety koa ny hoe maditra lasa maditra foana ihany koa. Fa raha tonga tao aminao le ray aman-dreny, le fanahy avy amin'Andriamanitra hitondranao any amin'ny fahendrena satria ny fahendrena tadio. Tsy avy aminao. Na hiezaka endry toy ny inona ary ianao, na hiezaka ho endry toy ny inona ary ianao, tadio fa tsy atoana fakapanahinao. Fa matoa mipetraka ao anatinao le fahendrena. Tonga ao anatinao le fahendrena dia avy amin'Andriamanitra izy zay. Avy amin'Andriamanitra izy zay. Afaka manoratra ianao, afaka miteny ianao. Fa zao, alohan'ny anoratanao sy teneninao aloha dia verina aminao fanontaniana. Za mikritika an'ity zazavavy ity ve mba manana fahendrena koa? Zao manko andaotsika ifampilaza ny marina. Raha ohatra ny eo amin'io fitondrana io zany ny jerena, ny fitondrana amin'ny ankapobeny, fitondran-tena, ny vehivavy, dia maro amin'ireny tonga dia exclu. Maro ny tonga dia miala. Tsy izay ihany koa. Fa raha ohatra koa tsika hijery ny any amin'ny mpanohatra, dia vao maika zava-doza. Vao maika zava-doza. Manoratra mihazakazaka ery le rony manoratra. Ny zazavavy any amin'ny mpanohatra zany. Kinga ery miteny amin'ireny miara-mitotony ireny. Zao teneniko anareo. Namoaka teto andray andray momba an'ilay resaka ambody fotsy. Tena miteny anareo fa marina iny. Marina iny. Tsisy na iray na roa no nahita ary niteny
Fa ity zazavavy ity manana tokantrano nefa miaraka amin'ity député ty. Député an'Ambositra io. Fantapatatrareo ngamba ny olona teneniko amin'izany. Kanefa io zazavavy io de io ramatoa io de kinga mihitsy raha vao misy vato latsaka. Ka milatsaka avy any amin'ny fitondrana takan'ity zavatra mitrangana karaha ity. De hoy aho hoe mba manongo tena ve ty sipy ty e? Ambody fotsy ray vohatra mahita fa ity ramatoa ity rehefa tonga de androany katikaty rafa manatitra. Rapitso hafa ihany koa. Mijanona elaela ao anatin'le vitre fumée ao aloha. Mahita ny olona fa ity zazavavy ity de miaraka amin'ity mpitandriny ity. Kanefa de zao mahavita mananatra olona le zany raha hoe tany amin'ny passé le izy tsy maninona fa mbola mitohy. Oui, mbola mitohy raha hoe passé an'le olona zany resanao hoe anao Fleury mipetraha latsara fa mety efa niova izy. Ianao zany tsy afaky niteny ny hafa raha ohatra ianao koa tsy patte blanche. Manao an'itony asa itony hoe saripady e. Saripady manao an'itony asa itony satria scruten'ny olona amin'ny fiainanao. Jeren'ny olona amin'ny fiainanao na ny olona miaraka aminao aza. Eo akaikinao eo. Ka raha vao diso kely fotsiny ny masonao mijery an'izato zazavavy tsara tarehy. Izy moa tsy mahita raha misy vehivavy tsara tarehy tsy ho jerena amin'ny fasonao eo mba hanamboaranao metimetiny ianao. Lasa tsy lehilahy intsony ianao raha tsy manana an'izany esprit zany. Fa de là à franchir la ligne jaune. Hoe iny ianao zany mpiara-miasa aminao eo, akama miaraka aminao de kôtinao. Nefa le vadiny koa akamanao. Lalao maloto zany. Fa raha passé le izy dia tsy manana droit ianao raha ohatra ianao mahita an'le olona kosa hoe iny fa niova. Za zany tsy mahalala hoe ny hitako sy ny dossier tonga teo am-pianarako de clip. Moi j'ai dit mais ils sont devenus fous quoi. Misy message passé na le clip ary mazava be le izy. De lasa ianao manoratra trafikotenao kely indray le sarin'le olona. De lasa koa ry tsisy saina rehetra. De manaraka daholo de tena tsy mety zao, mampalahelo zao ve mba olona atao ministra. Ny zavatra mampagaga de zao a. Navoakako zany dossier zany momba an'io ramatoa io satria be tambava loatra izy momba anahy. Sy ny mody any Madagasikara ako nga ianao patron na hoe vadiko. Alohan'ny itenenanao amiko de mba manana aloha hoe milamina tsara ny any amin'ny côté anao. Tsy izy ihany a, Tandremo. Na ty le filoha tohanany ary, fa tsy tohanany amin'ny 2023, efa olon-kafa manko no tohanan'izy io. Efa antena fa mimpamadika anao de eo akaikinao ihany ramose a. Na ny filoha tohanany ary. Samy malala ary samy mahafantatra an'izany ny team rehetra. Hoe inona no mitranga ao anatin'io chalet io. Fa manino ny ramatoa be no miteny hoe aleo reto ato an-trano izy manao an'io fa raha tratra ohatran'le pasteur anankiray iny afa baraka tsika. Zava-misy zany. Fa raha vao hoe zanaka Antananarivo, miala tsiny a, tena miala tsiny ary tena mifona tanteraka. De afenony, samy tsika any nareo fa aza de avoaka zany a, aza avoaka zany reto fa raha fantatry ny any zany afa baraka tsika. Kobokoboninao. Ahoana moa izy ny any amin'ny faritra amin'le fitenenana ny
momba ny fiainana ao Antananarivo zay. Anareo ozy izy miara-mandry amin'ny diky. Ataoko teny miady izy zany a. Fa tena fiteny azy de hoe miala tsiny atomboka ary mifona. Anareo miara-mandry amin'ny tay. Satria nahoana? Ny viavy bory zany rehefa mandeha toalety tsy misasa. Anay misasa zalahy. Zany hoe itsika zany mandeha tay atsalaka. Rehefa misy zavatra mitranga de haitsika manafinafina azy. Tsika rao kely ne momba ny lalatiny marina fa avy any Fandriana izy. Efa ela mipetraka atao Antananarivo de ho hitanao hoe aity isika ty koa kay tsy mety atao ministra. Raha izay critère zay ny eritreretintsika rehetra. Aity bandy ty kay zany tsy ao koa. Ny tena grave ane tonga am'le fitondrana izy vao mivara lily. Ohatran'io ataony Andry Rajoelina io. Raha nisy ny tanora anisan'ny nato-pisako tamin'izany andro dio zao hoe ity Andry Rajoelina ity. Mahafinaritra le boy kely ity. Il est sage. Même ny namany ary tamin'izany andro any tena ny tena endrindrindra aloha. Any le zodahako zay. Jezo kely zay ny anarany. Ny tena endrindrindra ozy aminay de Andry Rajoelina. Sady tsy misotro toaka izy no tsy mampirafy. Ka maninona nareo tsy manao ohatr' azy ao? Tena tsy vita kosa aloha le tsy hisotro. Fa tonga eo fitondrana izy vao mivara lily. Zany hoe l'inverse est aussi possible. Okarere olona. Sao ho grave noho ny exigence ny taliban. Ny exigence atongavana sisian'ny fiarahamonina madio sy tsara ao Madagasikara. Mba rehefa tsy mety de tena lazaina na izy na izy. Na izy na izy. Okarere olona aza lazaina zany fa aza fenina zany. Matoky anao aho. Fa maninona ny tsisy manao démenti zany resaka saly teneniko zany. Na masoko zao raha anie nahita an'izany. Fa rehefa mipresizena tamiko le izy de zay vao tonga saina ary le sipa kely avy ampariananao mini zipon'hiditra tao io zany. Aveo manko le ry tamin'izay andro zay miteny hoe tsy mary mameky kely aloha fa mbola handray olona. De gaga be. Hitako lefa le zipa kely miditra tao manao zipo avy aty mini zipo avy aty Paris aty. Elle devait avoir, quand je dis sipa kely, c'est par rapport am'le ry, elle devait avoir 32 ans, 33 ans par là. Hatreto ny volony. Raha hitako ny tarehiny zay mbola tadidiko. Satria je l'avais vraiment fixé des yeux. Tsy critère ny fanenjehana ditran'olona tamin'ny fahatan'ny rano tompoko. Tia nisy olona zay. Rehefa nanambady le sipa dia nahazo bandy endry. I sipa nefany 4 ans, 5 ans alohan'io nanana sipa izy. Ary nieritseritra i sipa io fa i bandy io no ho vadiny. De nisy ny confiance, fampifilme, maninona manao rapport sexuel. Ity bandy ity dia sady milako no mijangajanga. Nefa mbola mpisipa ry zareo. Sarahan'le sipa izy nahazo bandin'lay ary le sipa. Nanambady an'io bandy io le sipa. Inona nataon'le bandy teo aloha? Navoakany tamin'ny Facebook, navoakany tamin'izany mbola tsisy Facebook fa vidéo de mangiran'le DVD zany na CD. Azafady tompoko. Ny firaisana ranofo nataon'izy mitsana.
Ary ny kajin'le ry tsara, tsy mipoitra ary tsy mivoaka ny tarehany fa ny tarehan'le sipa no mandeha. Scandale be zany tamin'izany. Fa zao teneniko anareo. Ary tena nireveko, ary tena niapprécieko ny réaction'le bandy nanambady an'le sipa. Zao no teneniko. C'est son passé, moi aussi j'ai mon passé, qui n'était pas du tout glorieux. Et je sais qui a publié ces films. Fa au contraire, c'est un malade aussi izy le reo. Nentiko teny ambonin'ny altara ny vadiko izy ary ninina hoe pour le meilleur et pour le pire. Tsy saraka ny vadiko eo izy fa gardeko ny vadiko. Ils vivent en paix, ils vivent amoureusement avec des beaux enfants. Endry manaja vady, mifankatia tsara izy amin'tsana, normal izy raha mindray sipa. Normal izy raha mindray sira. Za zany eto dia tsy afaka miteny aho hoe efa endry ve Prince satria za tsy mahalala azy. Niezaka niantso azy aho hanontany ny version-ny sy ny momba azy fa tsy nidécroche izy a. De ataoko ahoana aloha, zay ny azoko atao hoe tsy nipasehan'ny olona na clip nataon'olona na sanatria ary izy nifokarongono na ahafahanao mitsara ny compétencen'le olona. Ary d'ailleurs le clip anie succès. Oui, tonga de lasa nalaza be le clip avy eo. De rehefa nijery ny olona hoe fa ahoana kosa ary natao an'zao. Ary tonga de mipoitra ho azy le hoe rehefa zanaky ny faritra ve de atao an'zao. Fa maninona mivoaka zany zavatra zany hoe rehefa zanaky ny faritra ve de atao an'zao. Satria na mpanao gazety zay eritreretina tompon'ny fahendrena ary de manoratra an'le izy satria tsy manana zavatra soratana. Tsy manana zavatra soratana. Tsy manana politika tena hoe manana fototra na hoe mari-potitra amin'ny zavatra anankiray. De miandry hoe erreur-any reo zany na ny mpitondra na ny mpanohatra de miandry ny erreur-ny anankiray ahafahana mi-contrer azy de ny erreur anankiray. Tsisy horizon, tsisy vision apetraka ao anatin'ny zavatra atao fa variana miady ohatry ny alika. Zay. Ny alika rehefa miady de miandry le fehiny anankiray fotsiny. Da miala tsiny aho. Tsy afaky nihiditra mihitsy hoe mba resao kely papa momba an'le Prince. Raha le brisy de fantatro. I brisy no tokony teny tamin'ny vahoaka voalohany hoe manana dossier ohatran'izao a, manana ohatran'izao a ka ef'zao mifandena, ef'zao mifandena. Mbola misy indray mieritreritra hoe héros indray le brisy satria izy nidémissionna aloha fa tsy fantatry ny zalahy akory ny anti-chambre an'izay hoe le filoham-pirenena ny tena hoe midémissionneuve ianao fa manahirana raha vao roky ianao. Amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy maintsy misy foana ny côté humain ao anatin'le patron. Na aty amin'ny société privée ohatran'ny anay itony ary misy olona tsy mety tsy roahany izy fa teneniny izy hoe aleo ianao manao démission fa manjary simba ny carrière-nao raha ohatra ianao limogeage no ataonao. Matoa ianao manao an'izay de mieritreritra ianao zany hoe mety hiova le olona. Oui. Mety hiova le olona. Ary ianao koa tsy tompon'ny famarinana raha teo hoe ianao ny tompon'ny famarinana juska satria androany marina ny anenjehana an'le olona fa il suffit qu'un paramètre change araky ny teneniko de tsy mitombony zay. De hoe nanenjika an'le olona ianao. Finalement le brisy zany mety misy zavatra marina ihany nataon'le ry fa il s'était trompé de paramètre.
dia lasa traité de escroquerie. Fa raha ohatra hoe ka haniry mah DGE amin'ny finance, tao anatin'ny herinandro anisan'ny ataoko koa manko zay. Tao anatin'ny herinandro rehefa hoe nandeha io resaka Bianco à gauche, Bianco à droite io dia marina ny antso hoe elle n'est pas toute seule dans le genre de ce qu'elle fait. On va en parler tout à l'heure. Ahoaka re tompoko e. Tena mba hifonana. Lasa mivoaka le resaka hoe fa rehefa zanaky ny faritra ve zany ny tonga. Ary tena ohatran'ny marina le izy. Misy an'le parti troisième MMM anga Ajo. Ny Ajo Andriana Anarivelo. Mba fantatrareo ny fiantsoan'ny olona ny troisième any amin'ny faritra. Maromaro ny olona any amin'ny faritra miala ao amin'ny parti, miala ao amin'io antoko politika troisième io. Satria nahoana? Ny dikan'ny troisième amin'ny olona any amin'ny faritra dia merina miara mamindra. Mazava? Merina miara mamindra. Tsy tokony hanana minisitra mihoatra ny anankiray ao anaty governemanta izany parti izany. Ny filohana parti dia tsy tokony hoe iny iletika ela be ao anaty governemanta ao fa mba tokony mizara hoe eo indray mba toroniana fefambarotaona ny tao. Ninona zao lazaina momba ny bomba? Fa hitako hoe na niala ary izy non, tsy maintsy petafana avao ny bomba. Satria betsaka ny zavatra tsy mety natao ny bomba. Fa bomba dia niteny tamin'ny Andry Rajoelina hoe oka zay fefa ampy aza aleo ho an'ny hafa indray. Mba manana teo ohatran'izany ve ny Ajo Andriana Anarivelo? Inona indray ny zavatra nataony ministra ve lasa recouvreur na vola tsy voalohan'ny ministera? Mba misy manatsikafona ve zany? Fa satria ve hoe zanaka Antananarivo dia kobony ao ny atsika. Tsy rôlina ministra mihitsy ny andeha hiteny hoe io re ataovy. Fa zay no teo tsy navita ny recouvrir an'le vola. La honte, moi je dis. Saky nisitraka tao ambany latabatra na ianao an'iny. Efa le banty ve misaina sa inona e? Tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany zany. On ne peut pas considérer une nullité pareille. Antsarana ministre ve no mitaky an'izany. Lui-même qui est dans l'administration, qui représente le domaine et le département en question. Si tu n'as pas pu recouvrir les sommes en question, ça veut dire que tu es nul. Tu ne sais pas négocier. Tu ne sais pas administrer. Il s'est désavoué lui-même. Tu n'as pas les capacités. C'est un aveu d'incapacité publique. À la place de Andry Rajoelina, je l'aurais tout de suite limogé. Aveu public, ça n'est pas vita. Eh bien, soit la preuve aveu goût. Ianao mitaky ny asanareo ny zato entreprise. Nefa ny zavatra axe principal na hita mivoaka isan'andronareo, potika ny lalany Tamatavy. Roa taona ialany teo. Potika, tsisy raisiny. Dia mbola lasa koa ny Andry Rajoelina mijedatena matoa nareo le critère nanao dia dika zany mahay nareo. Tena kozy. Zavatra ohatran'izany tokony resahana. Satria lasa ry amin'ny clip ery ny lasa problème. Vous ne croyez pas que vous êtes un peu perdu aussi dans tout ça?
Lasa fitombena amin'ny prix ancien ny problème. Fa tsy ajo miteniteny foana. On n'a pas pu faire, on n'a pas pu recouvrir. Peut-être vous avez les compétences. Franchement, tena causer. Na le olona miteny velona. Isika manaraka very ao anatin'ny catéchisme hoe aveu ne zany aveu d'incompétence ne zany aveu d'incapacité ne zany public dans un dans une séance officielle, dans une passation officielle. Dia mbola midedaka ihany izy miteny zany tsy hitanao zany fa anona fa zao zay tsy nahavita moa zany fa ianao ngamba mety havita. Aveu d'incapacité officielle. Tout de suite zany tokony tonga dia voaraka. Satria non seulement il reconnaît ses incapacités, mais en plus, il salit l'administration. Hors d'éthique et de déontologie. Il doit être solidaire par rapport à l'administration dont lui-même il fait partie. Et il représente le département. Mais quitte de ce non-paiement. Azoto kisa n'avait fait un marché. Passé ny mihajo andriana Arvely dia blanc comme neige. Vous croyez vraiment ve? Dia tena hoe clean zany madio. Tokilana ohatran'izao ny mocassin nihajo. Nangataka crédit tamin'ny Marcel Bernard izy. Hitelefonena ny Andry Rajoelina. Aiza nihajo amin'izao fotoana izao. Azafady asehoko anareo. Aseho. Nanana mocassin ohatran'ity izy. Ohatran'ity. Dia eritrereto io faladiana io efa atsasany aty dia mivilana, tongilana. Amin'izy le miady lohalika iny dia mitongilana ilay izy dia ireo tsara mihay io mahitsy tsara. Tsy mivilana. Tsy lany faladia. Miasa fotsiny. Jereo mbola fotsifotsy tsara. Fa ny anihajo efa mitongilana aty ny anankiray dia ny anankiray koa efa mitongilana aty. Ohatran'ny Heroic Gordini, mocassin ohatran'izao collège zany. Zany nihajo andriana Arvely rehefa voaraka tany amin'ny Ravaly tany tamin'ny 2007 angambany iny. Il était à pied. Mais attention maintenant. Grâce à la politique. Manana station radio, télévision, madio lamba. Solomasina invisible. Toy. Fa hita ihany le hoe takapa. Rehefa tena miakanjo le ry hita ihany le takapa ty bandy ty. Quand tu es takapa manko tu restes takapa. Même si tu t'habilles avec un je sais pas quoi, un Dior ou Yves Saint Laurent, tsy haiko. Na Van Lac. Zay, any amin'ny tsy mivoto ny manaitaina ny fomba filaza azy zokibe. Marina ianao tsy azo. Efa le bandy mihitsy no miteny tsy nahavita zay. Fina mahatonga ny fanjakana tsy mandohana io koa? Ina mahatonga ny administration tsy mandohana io satria tsy atoko isa. Fa nao andray bandy ireny zany hoe 50 km ny nataony. Triple N 150 km. Midina any amin'ilay toerana ianao tsisy lalana vita. Tsy zavatra vita. Travaux de cantonage zany. Midina amin'ny rotony Tamatave ianao. Tedavina vao hita, lasa mihitsy ianao mijanona eo amin'ilay borne, zay vao hita hoe zao kilometra misy antsika zao. Et encore misy soratra le borne. Na makany Tuliara ianao na makany Majunga, misy zany.
makany Tamatavy, Antsirabe, tedavina le borina hoe ay numéro firy ty 4 kilomètre zao. Nefa iny borina iny amin'ny travail de cantonage sady voaloko no tapaka daholo le bozaka manodidina azy régulièrement tompoko. Tsy voaloha entreprise efa roanjato. La Chine, hein. La prochaine administration qui sera là ne va pas payer ça, ne payera pas ça. Azafady niajo a. Tsisy olona atoky an'izany atao hoe marché ny lanceny niajo andrianay Narvelo. Tsisy. Alors ça, je demande le ministre actuel de refuser tout paiement par rapport amin'io zavatra io. Ataovy contrôle sur le terrain. Et au fur et à mesure ny hoe mitombony ty, nety ty, nisy ty, zay anao vao mipaye. Fenao koa raha vao miadaladala eo anao nga ministre, tandray fa efa manomboka mivoaka koa ny Rio Tinto. Là, c'est le travail, mettez le focus sur le travail. Concrétisation, réalisation. Sans corruption, aucune. Raha mivoaka ny critère hoe ampiakaro raha ny dozin'ilay izy, hiakatra ambonimbony zany, de miteny anao fa betraka ny zaody ary ho vitsy na ministra lehilahy na ministra vehivavy ho tonga amin'izany administration zany. Bon, resaka ozy le amin'le hiri ty a. Ho fanekeko eto antrehanao ozy izy, tompo itiry aho, manolo tena ilay maditra anao. Manolo tena ilay maditra anao. Za rangaha tsy afaka hiteny mihitsy hoe endra, azafady a. Tiako be io frapo io hoe manolo tena ilay maditra anao. Manana amin'ny madinana ho tetenina azony olona kritikena tsara mihitsy. Rehefa naheno sy nahita n'io resaka prince io de hoe petahako koa ty. Fa rehefa nandinika ary nandinika ny tenako aho, jery fitaratra mihitsy aho hoe ialahy tokony miditra indray ve ny andeha hanendrika ny prince. Nahaditra anie le ty ialahy tamin'izany andro zany. Ary tompony ditra anie ialahy tamin'izany. Ho an'izay malala ahy de malala an'izany e. Misy ary mbola tsy mino hoe ialahy ve no tianao mipirina. Oy, mbola misy zany. Dikan'izany io manaraka anao io. Eta mavesatra ho anao io. Fa rehefa en équilibre ianao amin'ny patron anao, ilay Andriamanitra, tompona zany, tsy ajay, de le reste tu t'en fous. Zay no apitako aminao ranabavy, prince, ny asanao atao, fa ny vavan'ireo tsy hijanona mandrakizay. Davara. Ty hira ty de hira hitako tamina film anankiray ary tsy hainao fa nahafinaritra ahy. Non, andrefana ity tsika satria efa nentsika ambavaka le izy a. Davara. Tadiova amin'ny zavatra ataontsika rehetra tsy ho rery mihitsy tsika. Eo ny fiarahamonina, eo koa le tompo mpanjaka manampy antsika. Ka raha mivavaka ianao sy manompo sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra de azo adino ny ory sy ny malahelo. Davara.
Shiana, Maizina, Imanutidina, Saiterena, Mami Swavu, Nitutul, Nirudana, Fatata, Ajamaricha, Imana la la la, si chafi chafala, Mani Piwana, Madi Mafiasa, Ichangani Sani, Azuantuka, Ifitunchani. Ichakayana, Ajadani Masumi, Ansui Susi, Amaliana, Suya Wisi, Avinhando Faugina, e Amunzana, Anunciana, Tratando-me sai now, Mamuki, e que eu me fico já, tu quando, I don't see that I and I'm out to see your melody. And I the money child, the man la. Si Jaffi Chatsara, the man who the man in my side. Changani Sani, and the money child, to believe it or not. And the money child, the money la. Si Jaffi Chatsara, the man in my side. Si Changani Sani. And the money child, to believe it or not. The money child, the la. Si Jaffi Chatsara, the money and the money child, to believe it or not. Money child, to believe it or not. Zavatra-miseho manko dia manahirana zany raha ohatra hoe ary ny aly tsy afenako fa manohana na manokana zany ny fanendrehana ny ireny andriambavilanitra ireny. Mafy anie nahazo an'izany voangy Rajaonary Mampianina zany. Mafy anie zany. Fa zao le mialy amin'izao fotoan'izao ohatra mijerijerena fotsiny satria hoe la haute bourgeoisie merina ohatran'ny misy karazana gropy tsy miteny hoe takotakonanao. Mba fantatry ny olona ihany anie zany fihaonana adinoko le anarany eny Ambohitrarahaba e. Any Ambohitrarahaba any an-tranon'ny ramatoa manomboka amin'ny D ny prénom Do. Oe
fitakonana satria c'est la honte pour Zazimer. Ahoana no manao an'izany e. Bon, hiresaka kely rapidement ny synoditsika afa-doza amin'ny fiangonana ary miarahaba ny pasteur Irako Ami, adiniko le nom moa fa miarahaba ny fiangonana ihany koa satria tena tsy afenina fa tena hoe afa-doza ary ny zavatra tena mahafinaritra ahy de zao mivoatra mandeha makany amin'ny satria tsy inoko n'inona zavatra lazainareo amiko ka hoe pasteur Irako Ami zany mizara volany nahatonga anazy lany tsy marina zany, tsy ino an'izany. Je le connais, il est incorruptible. Mety manana fandray ferana izy ny eo amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Amin'ny tenin'ny fahendrena ny itenenan'ny filoham-pirenena hoe zao atao anaka, zao atao. Ça oui, c'est vrai. C'est pas le genre de quelqu'un qui va attirer ou du moins créer des problèmes publiquement. Hoe andeha hanaraka ny mode opérateur ny Gara-Valmanana. Fa na aiza na tsy zany tsy inoko hoe iray aman-dreny mpitandrina Irako Ami de andeha hizara vola, tsy marina zany. Kanefa na aiza na tsy zany tao anatin'iny zavatra iny nisy fizaram-bola nandehandeha. Fa tsy nahoany ny mpizaika fa nanaraka ny lalan'ny fahendrena ny mpizaika. Tena bravo ary tena bravo. Misaotra betsaka anareo tompoko. Misaotra anareo ny fiangonana, misaotra anareo ny FJKM, misaotra anareo ihany koa amin'ny alalan'ny finoantsika menakavy sy ny fitahian'Andriamanitra. Hitahantsika Andriamanitra ary hitahanareo Andriamanitra amin'ny asa izay ataonareo rehetrarehetra. Tsy voatery hoe hanana ny mety sy ny mahafinaritra sy ny tsara indrindra tsika amin'io birao io. Fa hita fa efa misy ihany koa nefany tsy de anona fa de engany mba hiezaka izy araka ny teneniko teo hoe tsy voatery ny Virjiny no lasa ministra, tsy voatery ihany koa ny hoe ny Virjiny na madio mangatsakatsaka no men'Andriamanitra mission takan'io, fa de anjaranareo no mitondra ny famarinana sy ny fahendrena ary ny fanahy mahitsy sy madio ao anatin'ireo fanompoana men'Andriamanitra anareo reo. Bravo. Hiresaka ny fahatongavan'ny Andry Rajoelina aty Paris tsika, efa niteny hoe tsy ohatran'ny Adimbay nefa mihoatra, fa io no resahako farany. Ny resaka Irma de ho resahantsika amin'ny herin'ny androany satria amin'izay fotoana izay efa manomboka betsaka ny dossier tonga aty ary tsy afeniko fa azoko ny telefaon'ny Irma zay maha-investigateur antsika miandry ny version avy any aminy aho hoe inona zavatra teneniny, fa rehefa tsy teny izy tsy hiresaka amiko izy satria entin'ny tsy fananana fanetretena na mety koa izy manana ny influence amin'ilay vaty bleu satria raha mifilaza à gauche à droite de akaiky ry zareo ary taty koa izy tamin'ny mariazy tamin'ny roa taona dia tsy de manantena loatra tsika ny version avy amin'ny io ramatoa io fa na ny tenako ara efa nanome expérience niarahana tsy hoe niarahana ranofo akory fa tamin'io asan'io sy fomba fanaon'io azoko tantaraina eto tsara mihitsy zany amin'ny fotoana mamety azy amin'ny herin'ny androany. Miandry ny version anao zany ny tenako ramatoa Irma, efa lasany aminao iny ny messazeko, sao de manantena ianao hoe hitako vola aminao aho na hoe omenao vola, hitanao tsara angamba fa mihaja tsara ny teniko ary miaina tsara, milambina tsara, tsy ny vola malotonao ny andeha hamelomako ny vady aman-janako, fa ilain'ny vahoaka ny version anao, zay koa natao hoe journalistiquement parlant na correct, ka tsy maintsy misy zay. Bon, la venue d'Andry Rajoelina à Paris. Raha ny jereko ny programa dia miteny ny Andry Rajoelina amin'ny fanokafana fa rehefa jereko daholo ny lalan'le
les timing rehetra sy le schedule zany le répartition ao anatin'le fitenenana dia Andry Rajoelina rery ny filoham-pirenena miteny amin'io. Tsara azavaina amintsika vahoaka inona mahatonga an'izay. Zao tokony ho fantatrareo fa ary io tena business be io ary anisan'ny business lucratif aty amin'itony firenena Eoropa itony. Misy société na groupe de communication na groupe de lobbying tahaka ny anay zany tahaka ny asa ataoko zany dia miorganiser karazana colloque na conférence planétaire na conférence internationale ohatran'ireny. Za zao miteny anareo fa namorona an'ireny le COP 21 e COP 20 e COP reny tena manam-bola be ary tena mahazo vola be mihitsy satria lasa événement mondial na international ilay COP sy OP zany. Misy organisation privée indépendante ary libérale manao an'ireny. Ny takan'ity anankiray ity zany dia mouvement ana resaka francophonie na patronat français manao azy. Misy vola eto. Alohan'ny hijoroanao ao dia tsy maintsy misy participation alohanao aloha voalohany. Participation amin'ny zavatra ohatran'ireny à un niveau de la sorte tout simplement pour être présent et avoir sa carte Madagascar devant minimum 10 000 euros. Pourquoi? Parce que il y aura des personnalités déjà dans le monde de business et dans le monde de lobbying, du moins du lobbying. Minimum 10 000 euros, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros. Ça dépend du nombre de la délégation. Ou même plus. Après, parce que c'est dans la proposition, dans le projet, peut-être que raha itenenao dia zao euro ny vidiny. Dia en tant que qualité an'izao anao dia zao ny time hoe tsy maharitra 10 minutes na une demi-heure 20 minutes ny kabarinao dia ça vous coûte tant. Zany hoe eto zany ny fanontaniana mipetraka dia ny gouvernement malagasy hoe na ny fanjakana malagasy no nandoa ny vola mba hampatonga ny fitondram-panjakana malagasy ho présent ao. Fa tena préciseko mihitsy hoe hampatonga ny Andry Rajoelina ho présent ao. Miandry moa tsika zany hoe izy aby ny filoham-pirenena tonga amin'io zavatra io. Fa hatreto aloha dia ny lehibe indrindra sy ny avo indrindra dia premier ministre. Sauf Andry Rajoelina, filoham-pirenena. Bien sûr, sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, mystique ny PDB zay. Tena mystique ny PDB. Avec visibilité internationale ny Andry Rajoelina zany. Et en plus, pire, taux de popularité en Madagascar, zéro. Zéro. Il y a des rencontres très importantes des fois. Alohan'ny nazahoana an'ilay vola tany Côte d'Ivoire iny, tsy invité akory Andry Rajoelina. Fa voatery ny confier ny dossier à Madagascar tamin'ny reto nangataka tamin'ny Européenne hoe mila ampiana ny Afrikana. Macky Sall, Ouattara, etc. Miinvité tamin'izany. Ary miaro sy miresaka momba ny dossier ny Madagascar. Nazahoana an'ilay vola tany Côte d'Ivoire. Dikan'izany tsy maintsy mitady occasion Andry Rajoelina ho avy ny élection en 2023
Tsy maintsy mitady bénédiction. Tsy maintsy rétablir une relation en vue ana entente future. Iandro rajolona. Androany zany de miteny. Fa raha tsy écarté amin'ny fitondrany Andro Rajoelina dia candidat izy. Fa zao, les signes avant-coureurs me prédisent qu'il ne pourra pas rester longtemps à son poste. Pourquoi? Si on commence à courir de la sorte pour aller attraper une conversation de 5 minutes, un entretien de 10 minutes, ou même être reçu au palais de l'Élysée, c'est que il y a des trucs qui ne vont pas, qui n'aillent pas dans le bon sens pour Andro Rajolina. L'alarme est déjà tombée, sinon a déjà sonné pour Andro Rajolina. Quand même. Yatsumachi, par tous les moyens, Arneige Tobunitani, Aitani Andro Rajolina, Kafani Andro Rajolina, Mion Emmanuel Macron, Tewatonja. Zany hoe ny atongavany Andro Rajolina aty à Paris zany, fondamentalement, primordialement, et c'est sa priorité, rencontrer Emmanuel Macron et pouvoir discuter du futur. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, il a dans sa tête? Atovengana ny fitsarana andreo miaramila frantsay vao sabotra reo dia accepter une extradition nefa aty aminay izy. Parce que lui, c'est le chef suprême de l'armée. Il doit avant tout être solidaire par rapport à ces hommes, quel que soit leur tort. Ça, c'est la valeur que la France défend, du moins défendre. Depuis toujours, quel que soit leur tort, anay reo fa tsy an'lahy. Ka zany atao vaingana ny fitsarana de rapatrier avec une extradition. Ça veut rien dire. Vous allez me dire, mais conséquences zay zavatra zay, araky ny teneniko anareo d'ici quelques semaines. Manomboka hivoaka amizay, ny zavatra tsy mety rehetra nafenina. Maika mihitsy zany io rencontre io mba ahafahana malala hoe aiza ho aiza ny relation ny Andro Rajolina avec la France. Parce que Andro Rajolina il confond la diplomatie entre deux États et l'amitié diplomatique entre deux êtres. Pour Emmanuel Macron, il n'y a pas d'ambiguïté. Il représente la France et Andro Rajolina ne sera jamais son ami. Mais c'est le peuple malgache qui est l'ami de la France. C'est pas Andro Rajolina. Sinon, efa voaray izy fandroany tao amin'ny Élysée. Tsy voatery mihitsy Andro Rajolina andeha hiazakazaka. Il nommé ministre, ancien conseiller dans un gouvernement de l'époque de Hollande, un socialiste. Fa matoa izy maniera an'ity Rajolina ity. Il faut savoir aussi dans quel contexte la nomination a été faite.
sur laquelle je ne peux pas m'étaler. Sont les économes. Misy dikany io, no mena le ry mba hifasilite an'le accès en direct. Satria ny cible ao anatin'io dia voalohany aloha zany a Jean-Yves Le Drian, satria samin'ny ancien socialiste reo. Misy olona koa anankiray miaraka amina filoham-pirenena taloha aty misolokoloky amin'izany. Mahavita zavatra be, mahavita zavatra mikarakara, manao lobbying. Fandrasana atao tsy lasa lavitra akory. Zany hoe apetraka zany le bandivazanty mba hifasilitena soi-disant le accès. Un clin d'œil, comme on dit en politique. Un clin d'œil politique. Ça ne va pas se passer comme ça. Désolé. Mba mieritreritra zany za. Ohatran'ny malagasy rehetra. Hoe tena tia bandy ity zany ny bandy bôgô sy bandy milay e. Na sola de tsy eo rehefa sola koa de nofo. Milay zany ity bandy ity. Ity zany nangataka ny Île Zépar zay. Nenona ny kabariny. Kabary tao anaty passation. Encore une fois, officiel. Tsisy resaka Île Zépar sa tompo na ohatran'iny aza. Fa ahoana nafahan'io bandy io iresaka ny Île Zépar sa nefa izy nationalité française. Il est écrit dans la constitution française. Fa tsy afaka enao mivarotra na manome tany patrimoine izany mampikady zany. Ka ahoana nafahan'ny Patrick Rajoelina iresaka hoe hitaky ny Île Zépar sa nefa fantan'izao fa la France considère ça comme son patrimoine. Tona indrindrina. Zany hoe axe diplomatique fikotikotiana la France zany. Dia zany ametrahana an'ilay ministre. Ny andanany Andry Rajoelina andeha hisoloelaka na andeha andohalika mihitsy hoe ahoana reny tena cause, ahoana reny tena lalany. C'est pour ça disais hoe raha vao ray alarabe indrindra ary dia mety any amin'ny polisy fa 5 minutes mifandray tanana fotsiny dia mipasse ny message dia vita. Ohatra nataon'ny François Hollande tamin'izany andro. Fa manofy alahy raha voarainy any amin'ny palais zany. Ary matoa alahy voarainy any amin'ny palais dia tena zavatra formel ary tena strict ary marary ohatran'ny akoho voakapoka alahy mivoaka avao. Satria raha zany amin'ny placen'ny Emmanuel Macron dia zay nanaovako azy. Resteko amin'ny palais dia dicteko ny mot sy ny phrase, tu dégages parce que je dois recevoir mon secrétaire général. Au bout de 3 minutes, 5 minutes, tu sors. J'ai pas besoin de toi. Un petit macaque pareil. Oui. On va voir. Ho avy koa ny malagasy amin'ny fitondranany banderole na hono 500 hono le izy nisany. Zany koa aloha tsy fantatro zany. Za tsy afaka hitondra miakama hanao zavatra ohatran'izany. Satria efa ampy loatra le zavatra azo amin'io bandy io ary misy koa ny sécurité amin'io andro io. Tsy haiko ao anatin'le salle nga. Possible. Fa ny akama tompoko miala tsiny. Tsy miazira en aval fa en amont. Donc tsy mitovy ny sehatra ilalaovantsika. Sarotra ihany zany hitondra PDG ana société zany andeha hidina eny an-dalambe. Il y a plus dans la tête et de réflexion dans ce que les ACAM font. Vous allez nous dire hoe tsy solidaire na hoe tsy activiste mitovy anareo, non? Samy manana choix antsika. Fa dia miala tsiny fa mirary soa havita tsara ho an'ny zavatra ataonareo. De toute manière ny zavatra ataonareo ne mety aminay. Mety aminay dika zany zay tsy ho contre mihitsy satria tena miservir anay. Zay tsy afaka midiny
tsy de mety aminay le midiny eny an-dalambe olona 50 zato ve tena miteny anareo a sa manao pari an'zany a fa raha zany mitarika ny akamy hidiny an-dalambe raha misy de misy 20 na 30 ny hidiny eo satria tsy zay le vocation amin'ny akamy tsisy plus-value zany raha hitondra ny olo koa ny olona miara-miasa amiko hidiny eny satria tsy zay ry zalahy. Ils ont horreur de ça, ils ont perdu leur temps à l'époque de Ravalomanana. Pour ça, il y en a qui ont encore le courage. Ben, allez-y, continuez. On vous souhaite la réussite et le succès. On n'est pas contre, encore une fois. Fatiguer les vocations, on agit en amont. Zenga manandroany fa de samby ho tahin'Andriamanitra raha fehezana zany ny atongavany Andry Rajoelina aty à Frantsa, c'est pas vraiment pour le compte de Madagascar, encore moins des Malgaches. C'est pour son compte. Il doit savoir, il doit sonder, oui, qu'est-ce que vraiment la France pense de moi. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pense de lui. C'est pas compliqué. Il suffit de voir qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis pour qu'il puisse avoir une certaine considération ou estime à l'égard de André Rajoelina. Je pense que il n'a aucune considération, encore moins estime. Et si le mot serait sorti, c'est tout simplement par diplomatie. Oui, par diplomatie, ouais, bon. Madagascar est toujours un ami, un pays ami. C'était André Rajoelina est un président ami, comme il a fait avec George Weah, comme le président des îles Comores. C'est dommage, hein. C'est dommage. Donc c'est un aveu d'incapacité déguisée que j'en ai André Rajoelina. Artiro, ouais. Il faut y avoir presque une semaine avant, ils ont tonga. Pourquoi? Satria tsy maintsy miasa ny cabinet de lobbying miaccompagner anazy décrocher rendez-vous na audience any amin'ny présidence. Samy tenin'Andriamanitra toko. Tsy voaresaka teo zany fotoizatsika manaraka le kahany Irma navita betsaka ihany tsika mirary fahasalamana ho antsika mianakavy veloma tompoko fantatrareo fa ty hira ty a de hira tsy foko io ary alefako foana rehefa ao anatin'ny vavaka sy ny fangataham-pitahina amin'ny zavatra atao dahoary. Afuiko andao ny aiko, afuiko andao ny aiko, kampiazao aho. Mariako tsara ary averiko tsara. Rehefa miteny amin'ireny sehatra ireny dia mandoa vola be. Amin'ilay rencontre francophonie io zany. Tsy ny fanjakana frantsay no manomana an'io, fa mouvement de patronat français raha tsy diso aho. Dikan'izany, c'est vrai misy rencontre ana lobbying ao. Oui, misy. Fa après. Afuiko andao ny aiko, tsy sosio. Afuiko andao ny aiko, kampiazao aho. Afuiko andao ny aiko, afuiko andao ny aiko, kampiazao aho. Afuiko andao ny aiko, afuiko andao ny aiko, kampiazao aho. Ity
This is a boy band, alright? This is called Back for God. Please join in, everyone. Here we go. I guess now it's time for me to give up. Feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shooting dreams. Gotta leave it all behind. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for God. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song, then I'll sing it. You'll be right and understand. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Anapena zao ny manjary YouTube tsika raha toy izatsika zany a. Back for good zy Gary Barlow zany a, fa rehefa niry izy dia nataony hoe Back for God a. Mino fa ao anatin'izany daholo tsika rehetra, samy tahin'Andriamanitra tokoa, mandram-peona daholo amin'ny herin'ny androany.
raha tsy manoto, veloma tompoko.